Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Hoy Jehova, manekeny rainao izay niteraka anao, ary aza manamavo ny reninao, saingy efa antitra izy. Vidio ny marina ka aza amidy, dia ny fahendrena sy ny fananarana, ary ny fahazavan-tsaina. Amen. Vavakintsika tompoko. Voninahitra anao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, dia ilay rainy mandrakizay andrin'ny fiadanana. Misaotra anao indrindra izay manome voninahitra ny anaranao, mitsoaka anao satria lehibe tsy takatry ny sainay ny famindraponao, nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao. Ary dia ilay fanahy masina nirahanao Jesosy Kristy tompo no namelona anay tsiraray avy ka namoa anay nanome ny fofinaina mahavelona na hatratraranay izao maraina izao. Miarabanao mpanetretena manoroka ny tongotra masina, ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tonga ny fotoana izay andraisanay ny vatsim-panavy aminao, koa idiny hoe Jesosy ny fanainao masina ao aminay tsiraray avy, haizanay mandray izany teninao izany, dia hoaina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra, azahoanay fananarana amin'ny andro sisa iainanay. Dia mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny izao mpanomponao izao, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Alleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho an'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano amin'ity maraina ity. Dia ampitiavana mandrakariva sy ampanetretena no azoko miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika sy anorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny boky ny Ohabolana toko 220, Ohabolana toko 220, raisintsika ny andininy voalohany. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no hidirantsika amin'ny loha hevitra hoe Jesosy sy ny renim-pianakaviana. Efa tsaroantsika tsara tany am-piandohana fa nisy ny tenin'Andriamanitra sy ny loha hevitra izay norenesintsika ny hoe Jesosy sy ny ray aman-dreny, efa noraisintsika koa Jesosy sy ny raim-pianakaviana, androantsika dia hibanjina ny Jesosy sy ny renim-pianakaviana. Araka izao tenin'Andriamanitra izao dia miharihary mazava tsara fa misy ny atao hoe vehivavy endry sy ny vehivavy adala. Ary ny renim-pianakaviana no lazaina eto voalohany indrindra satria izany vehivavy izany araka ny voasoratra eto amin'ity boky ny Ohabolana ity, ny vehivavy endry ozy dia samy manao ny tranony. Izany hoe ny vehivavy endry manana ny Jesosy Kristy Tompo, tarehiny fanahy masina, dia manao ny tranony. Izany hoe vehivavy efa manambady, manana ny tokantranony araka ny soratra masina. Fa ny vehivavy adala kosa dia mandrava ny tranony amin'ny tanany. Izany hoe mifanohitra tanteraka ireo karazana renim-pianakaviana roa ireo. Ary izay indrindra no amafisy ny boky ny Ohabolana ihany, ao amin'ny Ohabolana toko 2:30, andininy 10 ka hatrany amin'ny 2:30 dia misy ohatra mazava tsara sy fananarana mazava tsara ny vehivavy manambady manana toetra mendrika. Dia samy mandiny tena itsika renim-pianakaviana izay mihaino izao vatsim-panahy izao, ary manasa antsika mba hamaky izany tenin'Andriamanitra izany, satria izany vehivavy endry manana fahatahorana an'Andriamanitra izany dia vehivavy hananany vatiny fahatokisana, vehivavy izay
tsy mitsahatra mikarakara ary koa manao ny soa ho an'ny vady aman-janany. Mazoto miasa amin'ny tanany izy ary koa mazoto mifomaraina sy alipandry. Noho ny inona? Noho ny fikarakarany ny ankonany, ny vadiny sy ny zanany. Ary mieritreritra mandrakariva izy ny hanatsarany ny tokantranony. Izay no atao hoe renim-pianakaviana endry. Misy kosa nefa ny renim-pianakaviana adala dia tsy miraharaha izany fa manao ny danin'ny kibony ary dia izay ilay hoe marary mafy izy, ny tokantranony marary mafy ary ireo zanany sy ny taranany dia eo ambavahoanan'ny fahafatesana satria misy aretina tsy azo sotranina raha tsy ilay renim-pianakaviana mihitsy aloha no manaiky hosotranony Jesosy Kristy Tompo mba hahatonga ilay renim-pianakaviana ho vehivavy endry araka ny soratra masina. Anio ry havako dia mibanjina amintsika renim-pianakaviana Jesosy Kristy Tompo eto. Jesosy Kristy Tompo tany am-piandohana dia namorona antsika olombelona ary ny lahy no noforoany voalohany ary tao anatin'izany tsoka ny lehilahy izany, taolatezan'ny lehilahy no nangalany ny vehivavy dia ny vady sahaza. Inona nefa ny zavatra niseho? Isika vehivavy na renim-pianakaviana no nanaiky ny hain'ny feon'ilay menarana, ilay bibilava dia voafitaka. Hany ka tsy manana ny toerany tokony hisy azy intsony indray mpianakaviana araka ny voalazantsika tery am-piandohana. Anio ry renim-pianakaviana namako isany mitaky antsika renim-pianakaviana voalohany ny tenin'Andriamanitra mba hibebaka, hifona, hametraka amin'ny toerana tokony ho izy ny vadintsika tsirairay avy amin'ny mahalom-pianakaviana azy. Mila mandiny tena isika hoe iza ny lohany, isika renim-pianakaviana ve sa ny raim-pianakaviana? Fa raha lasantsika renim-pianakaviana ny seza izay namboariny Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra iray ho an'ny vady sahaza izay efa nomaniny antsika tsirairay fifanomeny antsika, dia andehantsika hibebaka andadilady eo anatrehan'i Jesosy, hamerina izany seza izany sy ny fahefana ho an'ny vady izay lohan'ny mpianakaviana araka ny fandaharan'Andriamanitra. Faharoa manarakaraka izany dia ny renim-pianakaviana dia mikarakara ny ankonany ary ao anatin'izany ankonany izany ireo zanaka, ireo taranaka. Moa va isika renim-pianakaviana tena ohatra tsara sy alaitahaka ho an'ny zanakitsika sy ny taranakitsika, indrindra ho an'ny zanakitsika vehivavy. Ary izay raha hitantsika tsara ny hoe nafantatritsika hoe inona marina izany atao hoe mère juive izany, fa manasa antsika mba hanadiady na hanao fikarohana fa izany renin'ny mpianakaviana jiosy izany dia tena renim-pianakaviana falaina tahaka, ohatra mazava tsara ho an'ireo zanany, indrindra fa ny zanakavavy. Satria nahoana? Ny tenin'Andriamanitra dia harahina, ampianarina amin'ny atsipiriany, arahana ara-bakiteny ary ny fitondran-tenan'ilay renim-pianakaviana koa dia ohatra tsara ho an'ireo zanany vehivavy. Ary dia izay no ampatsivon'ny Tompo antsika renim-pianakaviana amin'ity andro anio ity koa. Betsaka ny tenin'Andriamanitra izay tsy tanterakitsika renim-pianakaviana, tsy nampitaintsika renim-pianakaviana ho an'ireny zanakitsika ireny, ho an'ireny taranakitsika ireny, fa hampanaovintsika ny danin'ny kibo ny ireny taranakitsika ireny. Hany ka mivoana tsy araka ny tenin'Andriamanitra sy tsy araka ny soratra masina. Dia marary mafy ny zanakitsika
eo ambavahoana ny fahafatesana araky ny nambarako tamin'ny reloha hevitra anankiroa. Anio ririan'ny mpianakaviana namako a, mbola tsy tara. Fandeha mibebaka isika tsirairay avy hiatoraka amin'i Jesosy. Hitalao, handadilady, hanonotra, hananatra, hamerina, hampatsiahy ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ireny zanakitsika tsirairay avy ireny, indrindra ny zanakitsika vavy. Ary tsika ireny mpianakaviana koa dia ohatra alain'ireny zanakitsika ireny tahaka, na amin'ny ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana, mba ho voninahitry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra iray. Izay no tena renim-pianakaviana kristianina marina. Ary izay no ampiasaina amin'ny boky ny ohabolana toko faha 1:30 andininy 420 ka hatramin'ny andininy 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalan'ny famindrapo no eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankonany izy, ary tsy homana ny mofony ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro no zazavavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Rireny mpianakaviana kristianina isany io. Aoka itsika tsirairay avy mba ho tena renim-pianakaviana hanao soa ary hitandrina tsara ny ataon'ny ankonantsika, mba ahafahan'ireo zanakitsika hiderantsika fa tsy hanome tsiny atsika hoe naninona izay ry neny, ny tsy nanarinao sy tsy noteneninao. Ary koa tiantsika ny hahazo dera ho an'ny vadintsika, avy amin'ny vadintsika ampitiavana, fa tsy ampatahorana koa no hanaovan'ny vadintsika izany, dia aokantsika ho renim-pianakaviana feno fahatsara-tarehy, fahatsara toetra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria fitaka avokoa ny fahatsara-tarehy sy ny fahatsaram-bika ary zava-poana, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no deraina. Tiantsika ve renim-pianakaviana no azo dera eo anatrehan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina eo anivon'ny vadintsika tsirairay avy sy ny zanakitsika? Dia izao, andehantsika hatahotra an'i Jehovah, hanatanteraka ny sitrapony dia hifampitantana an'i Jesosy itsika renim-pianakaviana tsirairay avy. Vavaka itsika. Jesosy Kristy Tompo, manoloana n'izany teninao sy afatrao izany, dia mahatsiaro menatra izay renim-pianakaviana. Mahatsiaro mangay azy satria tena tsy tanteraka, fa dia mitondra tena tahaka ny vehivavy adala. Mandrava, manakorotana ny ankonana, ary ndredy izay mandadilady eo anatrehanao, mifona, mibebaka, mamindra fo Jesosy eo, mamela heloka. Mangataka aminao a Jesosy Kristy Tompo amin'ity andro anio ity. Jereo araka nindra fonao ny renim-pianakaviana tsirairay avy. Eno ny fibebahana izay tanterahany sy ny izay rehetra regret rehetra ao anatiny noho ny tsy fahatanterahana rehetra, satria manomboka amin'ity andro anio ity dia teo vehivavy endry izay tsirairay avy. Teo renim-pianakaviana ifampitantana aminao Jesosy Kristy Tompo, ary dia indrindra indrindra ho vehivavy atahotra anao Jehovah Andriamanitra, mba hanananay ilay satroboninahitra izay efa nomaninao anay tsirairay avy. Da ampianaro ary Jesosy amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahinao masina, hitandrina tsara ny ankonanay mba ho tena ohatra ho an'ireo zanakay sy taranakay. Tsy tanterakay izany raha tsy ilay herin'ny fanahinao masina no mitoetra aty anatinay ary hanery-tena mandrakariva izay eo ambany tana maherinao. Dia tazony mafy Jesosy fa tsy mahatananao, ary amboary avaozy ratsaratsano mba ho mendrika ny renim-pianakaviana kristianina marina. Hoy Jesosy Kristy Tompo tsika, mandehana aza matahotra, atolory ihany fonao ary meteza ho avaoziko sy amboariko ianao, mba ho fanaka voavidy ianao ho fitondrany ny anarako, dia ho vehivavy endry atahotra an'i Jehovah Andriamanitra mandritra ny andro sisa iainanao.
dia ho anao ary ilay tompony tompo sy mpanjakampanjaka ny terasy ny azarany voninahitra, ny fiadananao kosa, ny fitsarana avy aminao, mo aminay tsiraray avy. Aleloia. Amen. Mahireza reny fianakaviana tsiraray avy, tanterahony sitrapon'Andriamanitra.